dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray a ao anatin'izao fotoana foy fampahirizantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Izahantsika hatrany ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra indrindra manoloana ny toe-javatra sarotra izay andalovany. Tsarovy mandrakariva fa Andriamanitra tsy mba manary ary tsy nysoa ihany tokoa ny raisitsika avy amin'Andriamanitra fa ny ratsika io dia tahaka ny Job izany natsapany izany fa rehefa tena jerevana izay le ratsy miatra amin'ny fiainantsika izay avelan'Andriamanitra hitranga satria mahasoa antsika mba tonga antsika hiverina aminy sy hifilitra aminy ary izay mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'i Job. Navela hiatra tamin'ny fahoriana izay tena devolony nietraketraka ary izay no nahatonga azy vao mainka ny filitra bebe kokoa tamin'Andriamanitra. Valisoa azon'ny Job rehefa aveo matra lavitra noho ny tamin'ny voalohany. Sanika ny fikasan'Andriamanitra ao amintsika mba tsy ho taitra ny toe-javatra mitranga na everitsika fa ratsy tahaka ny inona ary ny zavatra tokony matsaintsika dia mamantatra foana hoe ny Andriamanitra izay ivavahantsika tena fitiavana ndeha hivavakisika. Misotranao Jehovah'Andriamanitra ray satria mbola nomenao fotoana foy indray ahafahana mandre ny teninao fampahireza satria sy takona fiainana aminao niady izay hatreny isan'andro isan'andro ny hamafy hatrany fidim-piainana misondrotra valana retina ny mianaka ny ahitany ahina hitranga ary ny loza maro isan-karazany avy tsy avero porofo fa tsy mandainga ianao tompony fa ny amparany any dia isy loza tsy misy tao azy raha oharina amin'ny loza ho avy manaraka ny zavatra hatrehany ankehitriny mbola azo lazaina hoe maivana kanefa na maivana azy tsy zakanay ao anatin'izany indrindra no mbola hidirana matsihatra miteny amin'ny olonao satria ireny avelanao hitranga kofe hitaritany ao amin'ny olonao mba hifilitra bebe koa aminao dia mampahirezany olonao tompo ny fahendrena ny isambatan'olona tsiraray avy ay amantatra ny sitraponao ao anatin'ny toe-javatra mitranga rehetra. Misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Fantatritsika tokoa fa tsy mora ny miaina eto amin'izao tontolo izao fa arakaraka ny andro sy ny fotoana no mampitombo ny zava-manahirana ary arakaraka ny eritreretan'ny olona fa mitombo fahalalana, mitombo fahaizana ny hitrangan'ny korotana maro isan-karazany tadiny vahaolana mandrakariva ny olona eto amin'izao tontolo izao mba hanana ny fiadanana azo sasambarana fa mifanohitra amin'izany nefa ny zavatra mitranga satria raha ny toe-javatra misy manerina n'izao tontolo izao tena asehon'Andriamanitra mihitsy hoe ny fahendren'ny olombelona dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra fa izay zavatra eritreretin'ny olona fa ho ajoro potika vetivety dia tonga ny adi-panahy ny adi-tsaina ary io tsy mahatratra ny olombitsy fa tsy mijery sarangan'olona fa mahatratra ny olona rehetra. Ary dia hitantsika moa amin'izao vanim-potoana izao ny loza izay efa impiry izay atahorany nisy ny troisième vague indray amin'izao vanim-potoana izao ary raha matadidy ary tsika dia nambarange zany tao anatin'ny fampahirezana tsy ny tenako fa ny tenin'Andriamanitra izay niraisitsika izay manambara amintsika hoe misy antony nge matoa misy an'ireny loza ireny, misy antony matoa nisy ny fanairana n'izao tontolo izao ary indrindra teto amin'ny firenena mba hanaja ny fipetra ara-pahasalamana fa zavatra ara-baky teny tsy maintsy mitranga zany ary amin'ny akapobeany vokatry ny tahotra ny loza sy ny aretina izay mitranga manaja n'ilay fipetra ny olona ary toetra takian'Andriamanitra amin'ny olona zany mba hatonga ny olona hita hisitona reso ny amin'ny zava-panahy tian'Andriamanitra ampitaina aminy satria ny loza tsy mijany fa ny tanjona kendren'Andriamanitra dia raha ny loza
ara-bojanahary na ny aretina na ny zavatra mitranga ty amin'ity zao tontolo zao misy fepetra raisy ny zanak'olombelona mba ho akatoavina de andriamanitra nefa milaza loza tsy nambisaina de mifatomora ny fataperan'ity zao tontolo zao ty ary ao ambadiky ny fahafatesana sy ny farahavany zao tontolo zao de misy toerana roa fiainana mandrak'izay hitsanganako jesosy nilaza an'izany amin'izao toko 15 avy ny fotoana zay andrenesan'ny maty any am-pasana ny feony izy zay nanao tsara hitsangana ho any amin'ny fiainana fa zay nanao ny ratsy kosa hitsangana ho any amin'ny fanamelohana tsy maintsy hitsangana ny olona rehetra ary zay le fataperan'izao tontolo zao zay raha tsy mitambina de loza hiatra kanefa ny fahafantarana fa isan'izay loza zay de misy ny fipetra napetrak'andriamanitra de zay le fiambenana fitandremana taka ny loza tamin'ny coronavirus zay mbola mitoy mandraka ankehitriny de nandray mikasibosy ny fitaovana ny fanaovam-baksiny ny fiobona sy ny zavatra maro isan-karazany mba hirovana amin'ny aretina natra lavitra mizany ko ny zavatra ndrasan'andriamanitra amin'ny olona mba hanaja ny fepetra napetrak'andriamanitra mba hiarovana ny olona ny amin'ny loza ka rehefa tonga ny vanim-potoana faratapina ataperan'ity zao tontolo zao ty de mba zavatra kendren'andriamanitra ty ny tsy hahatonga atsika anenina fandova ny fiainana mandrak'izay kanefa matin'izany vanim-potoana zany mizorotra tsy moramora eny any ny fiainana fa mahita taratra nefitsika efa miratsy zao fiainana zao mamerina kely tsika de ny fikasana tany amin'ny bokiny Zakaria mandafy manodidina voninahitra vona tolotoky nomena ny olona zay tao anatin'ny fahababona tafavoaka ny fahababona tamin'izany vanim-potoana zany tao Babilôna rehefa afaka tao Babilôna ny zavatra mitranga de nisy baiky nataon'andriamanitra tamin'ny olona anangana ny efarava tanàny efarava raha anangana ny tempolin'i Jehova tsy afa-misaraka amin'ny fiarahana amin'andriamanitra fa tao anatin'izany indrindra nefa nisy ny fanakeviana tanteraka na tonga ny vahoaka an'andriamanitra ny ravoravo tanana ka nampitsahatra ny asa ary matoa tonga amintsika zany teny zany de zany ko mitoy zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao ao anatin'ny fananganana ny efarava ao anatin'le vanim-potoana izorana amin'ny lalam-panafahana de misy mampiravoravo tanana misy mampiororo misy manelitsao milaza lainga misy ny mamboly korotana avetsy averoa zavatra tsy mahataitra zany fa toe zavatra misy zay ny teny fikasana azo tamitsika ary nampanantenana hoe na ao ara ny fananganana ny zavatra efa nyrava tsy masakana ny loza tsy ho tonga zany fa manatrea ny loza kosa de misy ny fiarovan'andriamanitra sy ny lalina soritan'andriamanitra mba fahan'ny olona miala amin'izay zavatra mitranga zay tamin'ny farantsika de resaka amin'ny tantara ny firenena mpanjaka anankiray zay mety ho toetra ny mpanjaka olona matahotra an'andriamanitra ary olona vonona anompo ny vahoaka de tsika tamin'ny tantaran'ny Rehoboama sy Jeroboama zany fa Rehoboama moa tsy nanaiky ny tenin'ireo zokiolona na tonga atsika ny resaka hoe matetika ny mpanolotsaina safidian'ny mpanjaka tsy mihaino ny feon'ny zokiolona zany izy fa le tanora ndray nirana zay no tonga ny zanak'Israely ny zaro firenena roa nanomboka tamin'ny Rehoboama ary reo le mpanolotsaina reo nefa hitatsika koa tamin'ny alalan'ny Jetro rafoza Mosesy mpanolotsaina manaona matahotra an'andriamanitra manana ny fanan'andriamanitra manana ny fahaizany tsy tia kolikoly zany ny mpanolotsaina tokony hiaraka ary tokony ahay safidy mihitsy ny tompony andraikitra rehetra na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy manana ny mpanolotsaina any mba hiara-miasa aminy fa mpanolotsaina manahoana matahotra an'andriamanitra manana ny fanan'andriamanitra avanana amin'ny rarahany zany ny mpanolotsaina tsy tia kolikoly fa tsy nijanona treo nefa ny zavatra nyresantsika satria namoa mahatonga atsika miresaka an'izay manangana ny efarava
mamerina ho am'lony ao anatin'ny ady sarotra atrehana am'izao vanim-potoana zao satria miratsy ny fiainana fa tsy hoe tonga ny loza de ho kivy de hoe zay lalany any lalany fanjakan'ny baroa manendry olona foana Andriamanitra ary Andriamanitra mahafantatra ny olona apetrany zay afaka isedra ny zavatsarotra rehetra andray ny fiapetra tokony ho raisina mba hiadanany olona ary eo ny tena tokony ho tandremana satria araka ny bokyny Zakaria ny vahoaka voafidy ny vahoaka tao Babilôna misy foana mampiravoravo tanana manan-kivy ary mitaonany olona mba hiemotra tsy anatanteraka zay fananganana ny varavo zay de hitantsika taratra am'izao vanim-potoana zao ohatran'ny ririndasa tsy tsaroana ny coronavirus na de efa nitenenina raha hoe mafimafy angireo olona ary raha ny zavatra nyresantsika raha mampatsiaro kely ny teny zay fakitsika tany amin'ny bokyny Hosea fampahirezana nentina teto zany zay teny nambaran'Andriamanitra toko fa 5 ny andiny fa 5 Hosea toko fa 5 ny andiny fa 5 andeha hody any amin'ny fitoerako ambara-piaiky ny elony sy tadiavan'ny tafako fa rehefa azo Paoly iny izy de hitady afatratra ohatran'ny mamperitreritra ohatran'ny Jehovah ohatran'ny tofoko zany satria le olona tsy miverina aminy ny olona tafaverina amin'Andriamanitra nge de olona mibebaka olona mampitsahatra ny fifandirany olona tsy tia korotany olona vonona anankana ny faravy olona ifampitatany olona ifankaty fa ny zavatra hitan'ny Jehovah nefa de zao tsy maiky ny elony le olona ao anatin'le loza de ohatra miverina amin'Andriamanitra fa vo afaka eka kely ny loza de mahita an'izao zavatra nakorontanana vetsy avero de io ny zavatra misy de ozy Jehovah rehefa azo Paoly iny izy de hitady afatratra ohatran'ny te hiteny Jehovah azataitra raha tsy ampy anareo iny de ho avitra iny manaraka ary de ohatrany zavatra manaitra am'izao vanim-potoana zao fa manomboka mianaka manerina n'izao tontolo zao ndray coronavirus iza ny hitandrona iza ny tsy hitandrona manomboka raisina ny fipetra vetsy avero ny geste barrière rehetrarehetra ary amin'ny ny alalan'ny fametanany olona ny amin'ny vaksiny ary any amin'ny firenena hafa rehefa mitsy le vaksiny tsy safidy tsony fa ohatrany lasa terena tsy maintsy manao vaksiny eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany terena satria mba hiarovana ny olona ary ny atahorana de tsy hoe atahorana fa zany mihitsy ny zavatra eritreretana de mety ho lasa lalàna maneran-tany mihitsy hoe tsy maintsy atao vaksiny eto amintsika moa de hoe safidy eo miankina amin'ny olona tsiraray avy misy arovany tenany zany rehetrarehetra zany mbola zava-dalina raha hoala linina inona ny ao ambadika zay le fanerena ny olona amin'ny vaksiny zay za tsy manaratsy ny vaksiny za kosa nefa tsy miteny amin'ny olona hoe mba prisika ny olona aza manao vaksiny fa mitaona ny olona kosa anakatra ny zava-panana le vaksiny omen'Andriamanitra antoky ny tsy arovany matetika ny olona ny zavatra ranofo enteherany fa ny fiverenana amin'Andriamanitra laviny amin'Andriamanitra de miverina tsy mamboly korotana fotsiny ianao de miditra an-tsehatra Andriamanitra fa tsy mandaitra amin'ny olona zany vinona zavatra misy nefa am'izao vanim-potoana zao indrindra eto amin'ny firenentsika efa manakaiky ny farany taona fa tena mandeha daholo tsao ny lainga ny fanakorotanana grevy rehefa tsy misy tahotra tsony na de eo ary ny valina retina zay miely miandry kapoka mafimafy vera olona zay vao hiverina amin'Andriamanitra araky ny tenin'ny Jehovah hoe rehefa azo Paoliny izy osy hitady afatratra ny andiny toko faheniny ny andiny voalohany sy faharoa andeha hiverina ao amin'i Jehovah isika eo so izy no mamiravira ary izy ihany no ahasitrana atsika izy no namely ary izy no ame ny fieritsika rehefa afaky ny roa andro de velominy indray isika ary amin'ny andro fahatelo de atsangano velona eo anatrehany sika zay ny zavatra ambaran'i Jehovah rehefa nazavaina teto io
rehefa tena jerevan'izay ny andro ray soloana taona ray mbola mahatratra ny taona 2021 sy 2022 sika betsaka ny loza tsy ny coronavirus rery any manano tanina mamely ty zao tontolo zao ty mamely ny firenena fa ny olona moa ny coronavirus no hitany de hoe rehefa tsy coronavirus tsy loza ave fa tsy fandriampahalemana misy am'izao vanim-potoana zao efa tena loza ny doroala avetsy averoa ny tranomay avetsy averoa ny asandahalo avetsy averoa ny grevy avetsy averoa loza daholo zany zay misy fetraikany eo misy ainam-bahoaka fa ny olona tsy tonga saina am'izany kanefa mbola misy indroa andro zy zany hoe mahatratra ny taona 2020 sy 2021 eo 2020 hatramin'ny 2022 any amin'ny 2023 any vo misy fisy ny taona kely ary eo anatrehan'izay nefa mila fitandremana kanefa na eo ara zay zavatra mafy zay de firenentsika ny mahatsapa fa misy sandron'Andriamanitra mitsotra na de ho an'ny firenentsika ary raha tao aloha misy any toe-javatra tahaka an'izay zavatra nitranga teto manao na ny faoriana ny anjady tamin'ny olona tao anatin'ny fiboahany reny tsy afaka nanao ny inenina nge nefa tohatra ny nandeha ihany ny fiainany ary zay le hoe Andriamanitra ny mahafantatra ny olona zay fidiny fa afaka mbola na natanteraka asa fampandrosoana sy fitsinjovana ny olona ihany kehitriny manattanina ndraiky ty loza nandray ny zavatra ndrasana amin'ny olona ny zavatra ndrasan'Andriamanitra amintsika inge de miteny hoe andeha hiverina ho am' Jehovah-tsika izy ny mamiravira izy ny manasitrany kanefa de io zavatra misy na de zay ara ny fiverenana am' Jehovah tsy misakana ny korotana tsy izy zany fa ny tokony atao an'izay matahotra an'Andriamanitra toy izany tsy moramora ny fiainany tsy miraviravin-tanana tahaka ny vahoaka voafidy tafavoaka tao Babilôna ka vokatra ny fampitahorana na tsahatra fanangana ny efa rava fa tonga ry Zakaria ry agay-paminany nampahery ny vahoaka mba hanangana anohy ny asa fa Jehovah no mandafy manodidina voninahitra voany ary zay ny zavatra ntarovantsika ankehitriny re avetsy averoa ny korotana fa tsy tokony ampiraviravin-tanana zany fa tokony hitoy mandrakarefa amin'ny fatahorana an' Jehovah sy fandrosoana eo amin'ny fanarenana ny efa rava ary zay tantara zay ny sotomatsika tao amin'ny tantarany Ozia mpanjaka kely ozy sika azo lazaina fa mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany enana ny mpanolotsaina any avokoa mbola zaza nefa izy ny tonga teo fitondrana araka ny resantsika hoe misy toetra takina amin'ny mpanjaka manompo ny vahoaka misy toetra takina amin'ny mpanolotsaina manana fanan'Andriamanitra manana ny traikefa hoentina miasa tsy tia kolikoly fa misy koa nefa mbola zavatra anankiray andrasana ny mpanjaka de tahaka n'ity Ozia mpanjaka zay nijanona antsika tamin'ny farany ty andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo de ho hitantsika moa mifandehan'ny tantara fa misy anatrana drapita an'Andriamanitra amintsika ary io tsy mipaka fotsiny any amin'ny mpitondra firenena any amin'ny tompona andraikitra sady tokony ao na amin'ny fitantanana misehatra ara-panay na amin'ny fitantanana misehatra ny firenena fa na de midina misehatra everina fa kelikely kokoa hoe ao anatin'ny fikambanana anankiray ao anatin'ny fiangonana anankiray marina foana ty zavatra ty mila mpanolotsaina fa miaraka am'izay rehetrarehetra zay de vakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ary mivahoaka rehetra tamin'ny Jota ozy nankanozy azy 9 taona ka nampanjaka azy andimby any Amazary any fa izy nanamboatra ny lota ka nampody azy ho an'ny Joda indray rehefa lasa nody mandry any amin'ny raza ny mpanjaka 9 taona Ozia fony izy vao nanjaka 12 taona no nanjaka ny tany Jerosalema ary ny anaran'ireny de Jekolia avy any Jerosalema na anao zay mahitsy teo mason'i Jehovah izy ozy tahaka zay rehetra nataony Amazary nitady an'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Zakaria zay nahafantatra ny fahitana an'Andriamanitra ary tamin'ny andro ny tadiavany an' Jehovah ozy nambinin'Andriamanitra izy tsy vitany hoe manana mpanolotsaina izy fa nisitona lesona tamin'ireo razambe tamin'ny rainy inona ny antony tsy nampahomby ny fitantanany fialany tamin'Andriamanitra fa nisy safidy
Ozia mpanjaka nifidy ny mpaminany zay niaraka ny asa taminy de Zakaria zay nafantatra ny fahitana an'Andriamanitra ozy ary tamin'ny andro ny tediavan'i Jehova nambin'Andriamanitra izy am'izao vanim-potoana zao mba firifiry ny mpitondra firenena zay miankin-doha amin'Andriamanitra ny amin'ny fitantanana firenena. Ny ankamaroany de zao metehitra amin'ny fahaizana, metehitra amin'ny fahendreny ary ohatran'ny zavatra mahamenatra zany hoe anona n'Andriamanitra ao anatin'ny fitantanana firenena zany. Isaoran'Andriamanitra eto amintsika tsy menatra amin'izany ny mpitantana satria noho ny fahatsapany fa tsy mahefa na inona na inona izy raha tsy Andriamanitra no momba azy. Ary de torak'izany Ozia mpanjaka lesona ho an'ny olona marina fa firenena ny tantana manana ny anjara asany eo amin'ny sehatry ny fiangonana fa tsy midika zany raha mitantana firenena atao atsirambina ny fiangonana. Misy zavatra nresahantsika teto hoe madiso hevitra ny ankamaroany ny filoham-pirenena manerina n'ity zao tontolo zao ty ange manao atsirambina izy ny fitantanana ara-panahy ary misy mihitsy ara mieritreritra fa tena loza ho an'ny firenena ny fisiny reny mpitarika ireny ka mahatonga fandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny anakatonana fiangonana maro satria mihevitena ary zay le mahadiso hevitra ny ankamaroan'ny olona rehefa tonga ao ambony indrindra eo amin'ny firenena de mihevitena fa mahay ny zavatra rehetra, mihevitena fa mahay hatramin'io baiboly io fa tahaka ny Ozia izy ny voatendrin'Andriamanitra hitantana firenena fa misy olony voatendrin'Andriamanitra natao hiara iasa aminy ary mila eno ny teny mba hafantarany sitrapon'Andriamanitra ary zay nataony Ozia miaraka tamin'ny Zakaria nafantatra ny fahitana ny amin'Andriamanitra ny dikan'izay hoe nafantatra ny fahitana n'Andriamanitra nafantatra ny faminaniana ny toe-javatra hitranga amin'ny ho avy mba ho fanairana ny mpanjaka ary maro ny tantara ao anatin'ny soratra masina tahaka an'izany eo amin'ny fitantanam-pirenena tamin'ny andron'ny Saoly ry Davida misy mpaminany zay miaraka aminy zay mampahafantatra azy ny loza sy ny tetiady ataon'ny fahavalo de ny meloa ka mampitandrina azy eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ary zay miantony fahombiazana ao anatin'ny fitantanana ranofo tsy misaraka amin'Andriamanitra. Fa matetika moa raha vao resaka firenena ny resahana de avahana tanteraka mihitsy Andriamanitra zay no mahatonga ny ozina eo anivon'ny fitantanana ary zay nisy tomantsika lesona ao anatin'ny tena fitantanana ranofo ny Ozia fa zao nanana mpanolotsainana izy fa ny safidy ihany ko ny aino ny mpaminany nahita fahitana niarany asa taminy ary tamin'ny vanim-potoana ozy zay nitediavana n'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Zakaria zany hoe Zakaria anisany neno ny teny nampianatra azy ny tokony ataony na ambin'Andriamanitra mihitsy izy de zay rehefa nge niasa zay ny tanterahany fa mitovitovy amin'ity deux zavatra mitrangy ety ary zay ny tsy tokony hampiravoravo-tanana rehefa tena mahatsapa fa miaraka amin'Andriamanitra mikorotana tsy maintsy misy ny fahavalo tsy maintsy atrehana ary zay ny zavatra naseho ao anatin'ny tantarany Ozia tsy hoe nandeha ny lamina fotsiny nambilin'Andriamanitra izy fa nisedra zavatsarotra na de mbola zaza ary nivoaka izy ozy ny andiny fahenina niady tamin'ny Filistina nandravany Mandangada sy ny Anjabne sy ny an'ny Asdod ary nanao tanàna tany Asdod sy tany amin'ny Filistina ary Andriamanitra nanampy azy hamelin'ny Filistina sy ny Arabo zay nono natao Gorabala ary ny Amonita ary ny Amonita nandohetra ho an'ny Ozia de niely ny laza no zy hatrany akaikin'ny Egipta ka tonga mahery indrindra izy satria nahoana niaraka tamin'Andriamanitra ary zay fitantaran'izay tsy milaza fotsiny ny fahendrena sy ny fahombiazany fa milaza ny fahavalo tsy maintsy natrehana tsy mora zany manam-pahavalo zany fitaitaina ny firenena manoloana niady zay natrehana kanefa satria mitady an'Andriamanitra izy de araka ny teny hoe ary Andriamanitra nanampy azy hamely ny Filistina sy ny Arabo zay nono natao Gorabala ary ny Meonita miatrika aloha sika am'izao vanim-potoana zao
ary tokony hivavaka ao amin'ny mpitondra firenena mba tsy ala amin'Andriamanitra satria ny fahavalo tsy ohatran'izany tsony angeny zavatra misy amin'izao vanim-potoan'izao fa miseho amin'ny fomba rehetra ny fahavalo izay mamely mitady hamotika dia nikorotana vetsy averoa fa bedena ny foko ny grevy fanakorotana ny resaka politika fa mangany manokana fotsiny izay fa efa lasa ohatrany mahazatra ny olona ty corona ty fa raha vo tsy miaraka amin'Andriamanitra araka ny teny hoe ary Andriamanitra nanampiasa amely ny Filistina sy ny Arabo miseho amin'ny alalan'izany ange ny fahavalo izay atrehany misy Filistina misy Arabo zao monina tao Gorabala sy any Meonita ary ny Amonita nandohetra ho anao izay dia miely ny lazany hatrany akaiky ny Egypta ozy fa tonga mahery indrindra izy miaraka amin'Andriamanitra ianao dia afaka misedra zavatsarotra ary zay fisedrana zavatsarotra zay ka mahatonga anao mpandresy mahatonga anao malaza fantatry ny olona rehetra ary raha ny tena marina tsy dia le lazanao le rery no fantatry ny olona fa nitserahanao amin'ny hery anankiray zay manavitra anao dia Andriamanitra matsapa ngamintsika raha ny fomba fitantana teto Madagasikara na dia tamin'iny deuxième vague iny fotsiny azy ny olona tsy mahatoky an'izany tserin'olombelona fa atsika nandresy ny coronavirus na mino ny olona na tsy mino nisy olona natahotra an'Andriamanitra tao ary noho ny amin'ny olombitsy izay mitaraina andromanalina mahatonga fidiran'Andriamanitra tsehatra rehefa mahafiloha ny olona dia io miveriny io ndray izy ary raha tsy mitandrina ny olona dia tena mbola hanohy korotana mihoatra lavitra noho ny zavatra nisy hatramin'izay keo ny zavatra mbola hitranga dia hiandro kapoka mandrakariva ve vo hiaraka iray fo hitady an'Andriamanitra hoe vonjeo zay Andriamanitra rehefa milamindamina kely dia mbola korotana vokatry ny fitiavatena natonga n'izany rehetrarehetra zany dia jerevo ny asa izay nataony ozy manoloana zay fahavalo mitranga rehetrarehetra zay ny ely ny lazany ozy aozy nanao telika amin'ny tany Jerosalema teo mivavady anjorona sy teo mivavady makao amin'ny tany lemaka sy teo anjorona ka nanamafy azy ary nanao telika amin'ny tany anevitra koa izy sady ny ady lavaka maro famindraindrano fa izy nanan'omby aman'anosy aman'ondry betsaka teny amin'ny tany lemaka sy teny an-tanety ary mpiasa koa sy mpamboatra tany mbolopoka teny atendrombohitra sy teny Karmela koa fa tia asa tany izy ary ozy nanana miaramila maro zay nanao atokony andeha anafika dia araka ny isany zay nandaminany jehela mpanoratra sy mahasela py azy ka nofeheziny anany anankiray tamin'ny komandy voatendry ny mpanjaka 900 ny isan'ny lohan'ny fianakaviana rehetra dia lehilahy mahery avokoa ary miaramila fehezindreo izy dia 507 sy telo etsy zay mahery ny ady indrindra momban'ny mpanjaka hiady amin'ny fahavalony zany hoe mbola be deaibe ny fahavalo tsy maintsy atrehany fa le fahaiza mandamina sy ny fahaiza miasa tao anatin'izay satria tsy niady ho azy rery izy fa niady ho an'ny vahoaka ny anton'izany fandaminana rehetrarehetra zany ary tsy mitsahatra nefa tsy hoe misy ireo dia nilamy masoma tsara fa matoa ny hitranga zay fandaminana zay tsy mitsahatra ny fahavalo zay mitady androta andrava n'ilay firenena na hery tamin'izany ozy satria nahoana mbola niaraka tamin'ny Zakaria izy zay nafantatra ny fahitana an'Andriamanitra ary napetrany teo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fitantana ny firenena zay nampaomby ny asany ary anisany zavatra tokony ampaherezitsika ny mpitondra rehetra aza mafoy an'Andriamanitra aza manao tsinitsinina an'Andriamanitra Andriamanitra no mametraka mpanjaka izy ny manaisitra mpanjaka fa rehefa tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra ndray mbe maso dia lasa teo fa rehefa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra kosa sady ambinina amin'izay atao rehetra men'Andriamanitra saina afahana mitantana ny firenena 420 ka hatramin'ny 520 no raisitsika le asa natrehany Ozia manoloana ny toe-javatra sarotra zay niandry azy tsy nikely soroka tamin'izany
arozianamboatra apinga sy lefina syfiarovandro sy akanjo firovatratra sy tsipika ary vatona tsamitady mandreo miaramila rehetra ireo ary nanao fiadiana lehibe tany jerosalema izy natao araky ny marika vitany mahay zavatra apetraka amin'ny tilikambo sy eo atapiny manda mba andefasana tsipika sy vato lehibe ary niery lavitra ozy ny lazanozia fa mahagaga ny nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy indiny faefatra-mbifolo sy fadimy ambifolo hatreo aloha zany anke le fipetra takina ho raisiny ataon'ny olona nanamboatra apinga atao io apinga irovana amin'ny tsipika alefa mivahavary amorona alefina fierovan-do sy akanjo fierovatratra rehefa jerevatsika de misy hefim-pamany avokoa zany rehetrarehetra zany fipetra napetraka iaina ny olona rehetra anao manana ny olona fa misy fahavalo tsy maintsy atrehana kanefa na misy ara ny fahavalo tsy maintsy atrehana tsy misakana tsy atonga anao ahery zany tsy atonga ny firenena ahery zany fa inona ny vaolana za misaraka amin'ny Zakaria mahafantatra ny fahitana ny amin'Andriamanitra mampafantatra ny zavatra tokony hitanterahana ahazahoana saina sy fahendrena mba hoentina miatrika an'izany zavatsarotra zany ary de nampitolo agaga ny ely fatratra ny lazan'ozy ao izy mahagaga ny nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy zany zavatra zany anke ny zavatra mba iritsika ho tonga ny firenena tsy hoe laza olona anankiray tsy zay taka ny eto amin'ny firenetsika zao ny filoham-pirenena no taka ny sary solotena ny Madagasikara ka raha voatonona izy Madagasikara ray manontolo ny voatonona raha malaza izy malagasy ray manontolo ny malaza resy izy malagasy ray manontolo ny resy enjehana izy malagasy ray manontolo enjehana fa mahavariana mifanenjika anatiny fotsiny ato fa tsy miray fony ray saina mba anangana ny farava fa misy nefa mifepetra tsy maintsy apetraka fa misy tadidio foany zay raha mijeritsika mibokony Zakaria misy ny mampiravoravo tanana satria tsy zaka ny satana mety any fikasana main'Andriamanitra zaho mandafy manodidina azy voninahitra eo foana fa teto nefa fa nipotona lavalava nandeha mahitsy Ozia mitandrina Ozia nametraka ny fipetra sy ny pakady rehetra Ozia teo ambaniny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra satria nitady an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy ary niaraka tamin'ny Zakaria zay nafantatra ny amin'ny fahitana n'Andriamanitra nahagaga ny fanambinana azy engany mba hitoy zany mba ho tanteraka eto amin'ny firenetsika tsy misy fampanantenana brokaty hoe lamindamina tsisy ny korotana tsisy ny loza fa rehefa voaja ny fipetra ary io teo zavatra mitranga fanairany indray avelan'Andriamanitra hitranga ny troisième vague io manomboka miely manerina zao toy zao ary na tsika eto ary efa manomboka fa misy tratra ny faritra sasany efa manomboka mitaintaina ny olona fa zany mbola famerenan'Andriamanitra amin'ireo tandremindrereo olona ny fipetre kanefa mba ho lalindalina kokoa raha ny fipetra aranofo azy haitsika manatanteraka azy misy ny fipetra avy amin'Andriamanitra miverina re mibokony Osea teo tsika inona ny tokony atao Osea toko fa enina zao ny voalaza ao anaranatsika azy fampahirezana atsika manoloana ny toejavatra mitranga tsy atonga atsika iray tetika ao anatin'ny fanakorontanana fa tokony iray tetika anatanteraka ny titeny voalaza atao amin'ny Osea toko fa enina ty hoe andeha iverinao amin'i Jehovah isika fa izy no mamiravira izy ihany no asitrana atsika izy no namely ary izy no ameny ny fieritsika tsy misy lalina ankoatrany eo raha te alaza raha te ahery raha te andresiny fahavalo voninahitra man'Andriamanitra andeha hivavaka isika Jehovah-Andriamanitra ray io misaotra anao indray zay no miteny fampahirazana zay mampieritreritra no menao satria tsy takona fenina ny toejavatra mitranga
nanontanyny indray ny aretina kanefa dia tsy takona fiainana aminao fambolena korotana vejaveroany tenivany firenena fisondrotany vidim-piainana tsy fantatra tsony ny antony mahatonga n'izany rehetrarehetra zany fa mampikorota-tsaina ny olonao kanefa tompo azo vela hiala amin'ny fatokinanao izay fa meonay ny hely mba fahanay ho tonga ny fanolora-tena tanteraka mba zanay mamantatra ny siloponao ka tsy hanampitrotraka ny loza fa misy fa ny fiverenana aminao mampitsahatra ny loza dia ny fanaina masina ny asa mandrakariva tompo ary mivavaka manokana amin'ity firenena maminay ity mba tsy ho firenena tafasaraka aminao tompo fa mba ho firenena matahotra anao tokoa hatrany mitondra faratapana mianao fahendrena mba ho tahaka ny Ozia ny androm-piainana sy ny tombon'androm-pahavelomana izay omenao azy tantanana firenena dia hitadiavana ianao mandrakariva mba hiadana ny vahoakanao toko sy mino izay fa raha naneo fahagagana teto amin'ny firenena ianao dia mbola be deaibe ny fahagagana tianao aseho aminay fantadray tokoa fa miloza tsy maintsy misy kanefa tompo ny talao arovy zao firenena malagasy zao misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy fa saovana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva